Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny saina ity vaovao malagasy ny toetra ara-politika raharaham-pirenena no zaraina amintsika eto. Taoriany ny fanambarana famoriana mpanao gazety tamin'ny vonan'ny Irmara ipara mahakasiky ny toetra raharaham-pirenena zay dia amin'izao fotoana izao dia manao fanambarana indray ny solombavambahoaka avy amin'ny Irmara manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia mijoro zahay solombavambahoaka ao anatin'ny vondrony parlementaire Irmara satria sary-piaro amin'ny fametrahana izao fitondrana izao. Miantso ny fahefana mpanantanteraka isan'ny ambaratongany hanao ny asany antsakany sy andavany mba hipaka any amin'ny vahoaka na eo ny fahasairana lalovan'ny firenena toy ny fahamainan'ny tany ny fiakarana vidim-pianana dia miantso ny vahoaka ho tony ary hiara-hientana manoloana ireo ezaka ataon'ny filoham-pirenena amin'ireo tetikasa-pampandrosoana efa nosoritany. Mijoro manohana sy manampy ary eo anilany sy anilan'ny vahoaka hatrany izahay solombavambahoaka izay mametraka ho ambony tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Araka ny hitantsika manko zany faneho-kevitra zany hoe mametraka ho ambony tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Tena zany tokoa ve no iainanareo ataonareo solombavambahoaka izay mpanohany fitondram-pandrakana fa indrindrina ireto vovonana Irmara ireto nefa fanohitra amin'izany no zavahita zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy no zavatra atao reto solombavambahoaka reto karazana fitiavany tena no mibahana fa tsy zany hoe fitiavana ny vahoaka zany ary nareo mahazo malety mahazo rehetrarehetra ka idinareo fanina ny fijaliana tsy totaraintsika etsony inona daholo manko ny point izay mampijaly ny vahoaka raharaha mahakasiky ny sosialy na fiainam-bahoaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny satria efa tsy mandeha amin'ny laonany ary mipetraka ary ny fanontaniana inona ary no mahatonga anareo amin'izao fotoana izao manao fihetsiketsehana mihazakazaka maneho hevitra amin'ny mpanao gazety na amin'ny vahoaka malagasy na amin'ny tambazotra serasera zay. Inona re no antony misy raha ve ao sa kobonikobon'ny marina nareo dia manao fihetsiketsehana satria noho ny fahalaniny tojo-ravalomanana izay. Tsy hanambara tsy hanontaniana manko nareo fa manao fihetsiketsehana zao ary misy fivoarany raharaham-pirenena hatreto aloha mbola tsy nahita ary mbola tsy naheno tamin'ny antoko-panohitra ka hoe nanao famorian-gazety ataonareo ohatran'izao na hoe nivory ary nametraka traikefa na stratégie mba hanonganana anareo zay fa ianareo aloha hatreto no mihazakazaka manao ataontsika hoe stratégie mialoha ohatrany hoe anareo zany ny sehatra rehetrarehetra mba handamoka ny tolona satria izay tokoa moa teneny lehibe nareo général Bomba na général Richard Ravalomanana ary izy aza tsy manambany vahoaka trony manambavahoaka ihany fa ohatrany hoe manambany ihany koa ny miaramila izay tantanany satria izy hoe na dia misy miaramila zay eo tsy avoasakana anay zany hoe raha atsika zao nataontsika hoe manambonihitra miaramila gendarme na polisy nanaiky zany zavatra teneny zay manambanimbany ny karazana tsy mampisy dikan'ireo miaramila reo ne zany ataovy zay ataonareo fa zahay tena mafy manoloana anareo raha miorganize koa ne ireo miaramila tenenteneninao zany voasakanao ve raha ohatra mbadikinao ny vahoaka ianao miteny hoe na miaramila na vahoaka dia zahay aloha tompon'ny tanàna anao zahay aloha mifehy anazy amin'izao fotoana izao ty tsy zakanao raha miorganize misy clan koa ao miorganize ka vahoaka avinareo afaranay ato ary milavonefina nareo reo satria ny vahoaka dia maro anisa ary nareo ihany koa dia avy amin'ny vahoaka aza donaina fa nareo reo dia amin'ny fiarahamoninareo fantatry ny vahoaka ny zananareo fantatry ny vahoaka ny vadinareo rehetrarehetra sy ny asa mandraikitra izay sahanareo zany fa tsy hiditra amin'izany anie ny vahoaka mitaky ny tolona zony zany zay natao hoe demokrasia. Araka ny hitantsika vaovao mafana amin'izao fotoana izao vidéo miparitaka amin'ny tambazotra serasera ao Mozambika io dia tsy lavitra antsika 400 km manko izy io tsy manaiky ny voka-pifidianana ohatran'izay ihany koa ny zavatra ny ainantsika teto rehefa ry zareo zany ataontsika hoe hatao zany fitakiana zany mipetraka ary ny fanontaniana ny mety ve fanonganam-panjakana izay nataonareo tamin'ny 2009 ny mety ihany koa ve taloha be tany 2001 2002 ray sy roa arivo roa sy roa arivo
tamin'ny fanongana tamin'ny ino manko resaka fifidianana resaka seni tsy fanakezana vokapifidianana ohatran'izany ihany koa ny saritsarina hisy amin'ity 2024 ity 2025 ity tamin'ny fa tsy tenentsika tony koa fanonganam-panjakana taloha tamin'ny fitondrana de diratsiraka mety ve zany ny mahagagany amin'izao fotoana izao fa hoe tsy mety ny fanonganam-panjakana fa taloha teo zay nataonareo zany mety ka mipetraka ary ny fanontaniana io dia ny vahoaka no tompon'ny fahefana rehetrarehetra any vahoaka ny teny farany koa aoka samy tsy fampipepo na tsy fanambanimbany fa na miaramila tantaninao aza ambaninao satria ianao lehibe le io koa no vahoaka de ambaninao zany rehetrarehetra fa tsy afaka mikofoka fa zahay no dadany zay no rôle koa zany tenentsika teo zay ty koa manko misy vidéo ataontsika avy ana Mozambika zany rehefa vahoaka mitolona tsisy mahasakan'izany na ho vy na ho vato koa tsy zany ihany fa ny firaisan-kina no tena ilaina ho antsika na rehetrarehetra mpanohitra zany na vahoaka tsotra izay efa mahatrapa ataontsika fijaliana izay manjady amin'ny firenena zay reto manko misy sarisary vidéo vitsivitsy arahantsika afaka isainsainantsika mahakasiky ny raharam-pirenena zay satria zareo anaty tenentsika teo zay mihetsiketsiky manao famorina mpanao gazety rehetrarehetra mba ho hitany vahoaka hoe io zahay dia mbola mitazona mbola ataontsika hoe manohana fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andrajoela ianareo tompolahy sy tompovavy efa tsy mamikotra na fa tsy mambohoaka tsony na handeha todi-kavy na handeha hiakatra velona any an-danitra any manontanina ianareo antsefatsefana amin'ny fokotany any mba mahalala menatra amin'ny rehetrarehetra mety pombanareo mahazohazo ataontsika hoe vatsindro fanambina ataontsika hoe rehetrarehetra fanomezanareo rianany no mbola manoanoanareo fa ny 4 million ny malagasy mbola ataonareo hery famoretana zao mbola tsy afaka mikofokofoka mbola misy fotoana zavatra rehetrarehetra ary ny mpanohitra treto mbola tsy nivory ary mbola tsy naneho hevitra tenentsika zay tamin'ny mpanao gazety fa nareo zao mahamana tsy hoe matahotra ihany koa ve nareo no haongana to manao fihetsiketsehana etseroa koa zay ihany koa tompolahy sy tompovavy no afaka no zaray amintsika eto dia azadino hatrany manentana atsika hiabone na hanao zay na hanao commentaire ahafahantsika matsaratsara zavatra izay makasitraka makatelo tompolahy izy tompovavy amarana koa ny seni omaly ny laza fa nanao fangatahana ny kandida toetra valmanana mba ho ampidirina ao anatin'ny listy fifidianana voalohany aloha zony kandida zay na iza toerana misy azy na iza toerana misy azy manana zo izy ho tafiditra ao anaty listy fifidy satria izy kandida faharoa fahatelin'izay nasiony sini zany lay taratasy fangatahana ordonnance izy raha zazy misaotra sini namokan'iny fa izao no teninay mba mangataky zay ny amohan'ny sini ireo taratasy fangatahana ordonnance rehetra zay tonga ho aminy mba ho hitatsika ny mangarahara zany iny ny fanamboakanareo ny antojo isorana ianareo namokan'iny hoe nanara-dalàna zany tojo dia misy fangatahana tokoa matoa izy nazon'le ordonnance tafita ao anatin'le izy fividana fa ireo olona manaly namohana ordonnance namohana fitsarana ordonnance reo mba voay kosa le fangatahana nataony mba ho hitatsika hanapirofotsika mahagampy sy nda iay olona rehetrarehetra fa raha ohatra ka sanatria ao anatin'ny fotoana foy tsy tafavokaresiny zany fangatahana olona rehetra hoe hankahazon'le ordonnance akiderinao anatin'le listiny mpifidy zany dia mialatsiny zahay dia mialatsiny zahay fa tena tsy atao kilalao ty firenena ty ary zahay koa tsy hilalao an'ity firenena ty nareo mieritreritra n'ity kilalao fa zahay tsy hilalao an'ity firenena ty fa miankina amin'izay mamaly am'izay ny faharoa mikasika le fikaolandoha zay eritreretiny RNDM ho atao nitapaka ny hevitra fa ho atao amin'ny zoma zao fafito amin'ny volana janoary zao ny hanatanterana n'le fikaolandoha fa mety ialana tsy mety voalohany dia stricte be zany amin'ny fikarakarany zahay voalohany suréducation no azona miditra ao dia ataon'ny brony RMDM na ny DG RMDM ihany no mamoaka la invitation fa tsy misy invitation mivoaka ankoatry ny antony faharoa dia ny olona rehetra zany zay filohany atoko ihany no maniraka ny olona
haka ny invitation aty sy voalohany fikambanana rehetra. Ary ny fahatelo dia ny toerana ao anatin'ny invitation ihany no mahafantatra ny toerana hanaovana an'ilay fikonan-doha fa aleo tsy lazaina amin'ny pibilika ny toerana mba ho fiarovana an'ilay fikonan-doha zay ataotsika. Ny lehiben'ny antoko sy ny fikambanana ihany no mivory. Zay ny atao hoe conférence des présidents.